mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tato amin'ity fotoana manokana izay andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe ty amin'ny ity anio ity. Misaotra anao ihany koa izay manaraka tsy tapaka an'izany dia vavaka ho anao sy teherary soa amin'izao fotoana izao, manao hoe Andriamanitra ny fahasoavana ny hamaly vavaka anao manokana. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo, ry Jesosy be fitio, indray toy izay zanakao miseho manoloana anao, mahatsiaro ny tsy famindrehanay ka mangataka aminao amindra fo aminay. Atana amin'ny tanànao mahery izay ary omeo ny zavatsoa avy aminao ka hankahirezo atanjaka aoka amin'ny fisalasalana rehetra, ny akamoana, ny fifikirana amin'izao tany izao ho esorinao ka aomenao fanantenana izay misy aminao rery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe mampita ny tenin'Andriamanitra. Todo-tsakana lehibe maro i Paoly teo amin'ny asa fampelezan'ny filazantsara. Na izany aza dia azony antoka fa handresy ny tenin'Andriamanitra amin'ny farany, fa araka ny nambarany dia tsy mahavita n'inona nohitra ny marina izay hozy izy, fa hampandroso ny marina kosa. Niatrika fahatsapana toy izany ireo mpanavao fivavahana, saingy ny toetra ho mahatoky tamin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana izy ireo, ohatra ny amin'ny fananana herim-po manoloana an'ireo sakana, atao tsy azo ioarana ohatra i William Tyndale. Ny fanirian'i Tyndale lehibe indrindra dia ny hanome any Angletera dika teny marina sy azo vakiana amin'ny Baiboly. Nanapa-kevitra ny andikan'ny Baiboly avy amin'ny teny nanoratana izy ka nanitsy an'ireo fahadisoana sasany mihitsy tao amin'ny fandikan'ny tenin'ny Wycliffe 200 taona talohan'izao. Nosamborona sy notsaraina ihany koa Tyndale noho ny farany. Maro tamin'ireo Baiboly nandika sy natota tany Homs any Alemaina no nalaina ankiriny dia nidorana pahibe maso mihitsy. Tany Belzika no nitsarana azy tamin'ny 1536 teo eo, ary voahelika ho heretika izy ary ny fandorana azy eo amin'ny atotany kitay mihitsy no sazany. Natao apahibe maso izany. Nokendain'ireo mpamono azy izy raha nofatorana teo amin'ilay atota kitay, ary avy eo izy dia nidorana ny vatany. Izao ny teny farany tononony tamin'ny kafanampo sy feo avy manao hoe: Tompo, sokafo ny maso ny mpanjakan'ny Angletera. Namaly ny vavaka Tyndale tamin'ny mpahagagan'Andriamanitra. Efa taona taorianana fatesany dia dika teny anglisy amin'ny Baiboly misa 4 no navoaka. Tamin'ny taona 1611 dia natota printy ny dika teny Baiboly King James, ary ampahany maro no niainga tamin'ny asan'ny Tyndale. Niankina betsaka tamin'ny fandika-teny anglisy nataon'ny Tyndale voalohany ireo manam-pahaizana 450 izay nanao an'io asa io. Araka ny tombatombana dia eo amin'ny 770 isan-jato amin'ny fandika-teny nataon'ny Tyndale no hita amin'ny testameta talohan'ny Baiboly. Izany hoe amin'ny King James tamin'ny taona 1611 ary eo amin'ny 320 isan-jato amin'ny testameta vaovao tamin'ny hita ho amin'izany. Tamin'ny taona 2011 dia nankalaza ny 700 taona ny dika-teny Baiboly King James, ka efa mahery ny iray lavitsisa anisan'ny Baiboly voatota tamin'ny fotoana io. Olona tsy ampitisany maro ankehitriny eto amin'izao tontolo izao no voakasika ny Baiboly, izay nadika tamin'ny tenim-pirenena miisa 450 tsy haimbery maina ny amin'ny William Tyndale. Aoka ho tsaroantsika fa nasarotra toy inona aza ny toe-javatra dia ny fahadokisana. Ny fiara-miasa amin'ireo mpino voalohany ireo dia nandamina ny zavatra rehetra ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ary nitondra fitondrana mandrakizay ny fiainan'ny Tyndale.
iahina ihany koa ianao akasika ny fiainany manodidina anao, tsaroa fa manana mission manokana isika eo manodidina antsika rehetra eo, fa aoka hanana ny herim-po, aoka ihany koa anaiky ampiasan'ny fanahy masina manoloana an'ireo zavatra ireo. Dia iriko natanteraka izany amin'ny fiainanao sy ahafahana misondotra bebe kokoa hatrany ny amin'ny finoanan'Andriamanitra. Amen. Raha ilay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, dia mangataka aminao izay mba hananana izoto-po sy herim-po tahaka an'ireo mpanomponao voalohany, ka hitady ny fomba rehetra atao mba ahafahan'ny hafa mandray ny teninao, ahafahan'ny hafa mahalala anao ihany koa, ka tsy ho very mihitsy ny hiezaka sy ny aina izay atao eo mpanompoana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.